Manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika mpianaka amin'ny finoana eto amin'ny fitandremana riavana ary manona ny fiadanan'ny tompo manokana ho an'ny fianakaviabe ny sekoly alahady tarian'ny birao ao ianareo komity ao ny ray aman-dreny ary ao indrindra ny mpianatra. Ny filazantsara ka ny Luka toko 10 eo amin'ny andininy 12 no hoteny amelona antsika sekoly alahady sy fiangonana manontolo amin'ity anio ity. Luka toko 10 andininy 12. Mba hamaky izany ny mpampianatra sekoly alahady rehetra tafahombony eto amin'ny anaran'ny tompo manao hoe Amen. Io andinin-tsoratra masina io dia ao anatin'ny tantara nanirahana an'ireo 70 hitory ny filazantsara hamoaka demoni anasitrana ny marary. Tsy navelan'i Jesoa hitondra na inona ireto iraka ireto fa nalefa ny andeha amin'ny fanantenana sy ny fahatokiana. Rehefa vita ny iraka dia faly izy ireo raha nitatitra tamin'i Jesoa manao hoe ny demonia aza manaiky anay. Fa Jesoa ny teny hoe aza mifaly fa manaiky anareo ny fanahy fa mifaly voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ao aorianan'io ny perikopa manoloana antsika dia mampianatra i Jesoa maneho ny fifaliany noho ny asa vita tamin'ny fahombiazana fa mampatsiahy indrindra koa eto amin'ny andininy 12 fa Jesoa ireriany no mampahafantatra an'Andriamanitra ray. Jesoa ireriany no hanilalana azahoana mahalala an'Andriamanitra. Raha azavaina tsotra ho azontsika rehetra ny andinin-tsoratra masina manao hoe ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny ray koa ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray ary ny ray afa-tsy ny zanaka izay tiany zanaka anehoana azy dia izao no fandehany. Io Andriamanitra ray eto i Jesoa Kristy, Andriamanitra ray manome fahefana an'i Jesoa, Andriamanitra ray manome fahefana an'i Jesoa azahoany mampahafantatra na maneho amin'ny olona an'Andriamanitra. Tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray. Io Andriamanitra manome fahefana ny zanany dia Jesoa Kristy satria fantany ny zanany. Ny fahefana nomenan'i Jesoa dia azahoany Jesoa mampahafantatra an'Andriamanitra ray amin'ny olona. Raha dika na apetraka atao anatin'izao fanompovavahana izao zany dia tsony milaza hoe nomena fahefana ny fiangonana avy amin'Andriamanitra, ny fiangonana izay solotenan'i Jesoa ety an-tany mba hampahafantatra an'Andriamanitra amin'ny olona. Ahoana moa ny ahafana mahafantatra an'izany? Ao amin'ny Jaona toko 5:7 misy andininy manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, jinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ahoana aminy no hanananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara. Jesoa Kristy ilay nomena fahefana dia mampahery ny olona handinika ny soratra masina fa ao ny fiainana mandrakizay ary ny soratra masina koa no manambara ny amin'ny Jesoa. Zay io soratra masina io. Omena fahefana i Jesoa ilay hany fantatry ny ray mba hiantoka ny fahampahafantarana an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Fampianarana soratra masina no hifantohana raha milaza hoe sekoly alahady na sampana sekoly alahady. Raha amin'ny fampianarana eny amin'ny fiarahamonina dia lazaina fa 3 toko mahamasan'andro ny mpianatra, ny ray aman-dreny
ary ny mpampianatra na ny sekoly. Fa raha eo anivon'ny fiangonana resana atao hoe sampana sekoly alahady dia tsy telo toko mahamasan'andro fa andeha atao hoe kodiaran'efatra mampandeha ny fiainan'ny fiangonana, ny fampianarana sekoly alahady amin'ny alalan'ny fisian'ny mpianatra, ny mpampianatra kodiarana faharoa, ny ray aman-dreny kodiarana fahatelo ary ny fiangonana manontolo no kodiarana fahaefatra. Dia ary sika hiaraka amin'izany kodiarana efatra izany mba hahazoana mampandroso kokoa ny sampana sekoly alahady sy ny fampianarana ny soratra masina, azahoany ny rehetra koa mahalala an'Andriamanitra. Ny kodiarana voalohany dia iza ny kodiarana voalohany voalaza teo? Ny mpianatra. Iza hoe teny mafy be ny mpianatra. Iza ny kodiarana voalohany? Kodiarana voalohany tandreo maro sao vaky pneu. Kodiarana voalohany dia ny mpianatra. Rehefa mianatra sekoly alahady dia tsara ny hoe vonona ary tonga ara-potoana miaraka ny mpampianatra. Tena tsara koa ny hoe mahazo valisoa be dia be na diplôma be dia be amin'ny fianarana sekoly alahady. Fa izay tena tadiavina indrindra dia ny fotsika kodiarana voalohany, ny fotsika mpianatra sekoly alahady tafaray tafaombina amin'ny Jesosy ka tonga olona mahalala sy tafahoana amin'Andriamanitra isika. Tsara ny ezaka rehetra ataon'ny mpianatra ampandeha ny fianarana soratra masina amin'ny fahamarinam-potoana, amin'ny ezaka hay tsy enjery soratra masina ka azahoana valisoa be dia be. Tena tsara. Fa ity soratra masina ity Luka 10:12 dia mitarika ny saintsika mpianatra ny hoe rehefa mianatra sekoly alahady ianao, moa ve tena matsiaro tafahombina amin'i Jesosy Kristy? Rehefa mianatra ny soratra masina ianao isan'alahady na amin'ny fotoana izay andraisanao ny Baiboly, tena tsaronao ve fa mitombo fahafantarana an'i Jesosy sy Andriamanitra ray ianao? Toerana hifaneraserana amin'i Jesosy ny toeranao eo amin'ny sekoly alahady. Tsy hoe faly ianao satria mahita indray ilay mpampianatra tsara fanahy sy feno fifaliana foana. Tsy hoe faly ianao satria tafahoana indray amin'ny mpianatra iray kilasy eo amin'ny sekoly alahady. Fa mifalia mihoatra noho izany, fa tafahoana amin'i Jesosy Kristy ianao. Mpianatra kodiarana voalohany. Iza ny kodiarana faharoa? Iza ny kodiarana faharoa? Ny teny mafy ny mpampianatra. Iza ny kodiarana faharoa? Ay, misy mpampianatra zazakely. Ny mpampianatra no kodiarana faharoa mampandeha ity fampianarana soratra masina eo anivon'ny fiangonana ity. Amin'izay dia fitaovana eo am-pelantanan'i Jesosy izy, ampahafantatra ny ray eo anatrehan'ny mpianatra. Izy no solotenan'i Jesosy, mampahafantatra ny amin'Andriamanitra amin'ireo mpianatra manoloana azy. Ny fampianarana tsara indrindra, tsy hoe voahomana ka misy tableau vita sary tsara tarehy. Tena mety izany ary izany ny fiofanantsika ampahomby ny fampianarana. Ny fampianarana tsara indrindra dia ny fampianarana tsara homana mitondra ny mpianatra anatona sy ifandray amin'i Jesosy. Raha mijoro isika mpampianatra, mijoro hampahalala ny zanaky ny fiangonana ny amin'Andriamanitra ray. Misolo tenan'i Jesosy ilay nomena fahefana, ampahafantatra an'Andriamanitra. Aoka ho vavoloben'ny fiainana misy an'i Kristy isika mpampianatra raha mijoro manoloana ny mpianatra. Ho vavoloben'ny fiainana miara-mandeha
miara-miaina amin'ny Jesosy Kristy. Mpampianatra mitaona ny mpianany hifanerasera sy ahalala an'Andriamanitra. Ny kodiarana fahatelo dia isika ray aman-dreny. Inona ny kodiarana fahatelo izy? Ny teny mafy be ny ray aman-dreny. Ray aman-dreny. Ny kodiarana fahatelo dia ny ray aman-dreny. Isika ry havana dia mpampianatra voalohany. Isaka Alahady ny mpampianatra sekoly Alahady. Vao tafahoana amin'ny zanatsika ka mitarika azy anatona ny Kristy ahalala an'Andriamanitra. Fa isika ny mpampianatra soratra masina voalohany ny zanatsika. Nanao fanekenany amin'izany isika ary niofana ny amin'ny ahafahana manao izany rehefa niatrika dinika batisa. Ahoana ny fomba ampianarana ny zaza hifanerasera amin'Andriamanitra. Mpampianatra voalohany eo amin'ny fanekena faharoa amin'ny batisa dia ny hoe manaiky mba ho fianarana ho an'ny zaza amin'ny teny sy amin'ny asa amin'ny androm-piainana rehetra. Fanekena fahatelo amin'ny batisa dia manao hoe manaiky ny hiara-iasa amin'ny fiangonana amin'ny fitaizanany zaza mba hitombon'ny zaza amin'ny fahasoavana, fahalalana ny fahasoavana noraisiny, anekenany Jesosy ka andavany ny asan'ny Satana rehetra. Fanekena fahaefatra dia hainy maro tsenjery, mivavaka, mampianatra ny zaza hivavaka, mampiditra azy ho sekoly Alahady. Ny kodiarana fahatelo isika ray aman-dreny dia mpampianatra soratra masina voalohany. Ny ankizy mahalala an'Andriamanitra indrindra dia ny ankizy mahita ani Jesosy ao an-tokantranony. Mahafantatra ny fiainana kristianina iarana amin'ny ray aman-dreny. Tokantrano kristianina dia sekoly ny soratra masina voalohany. Tsy atao hoe sekoly Alahady fa sekoly andavanandro ny soratra masina. Ny tokantranontsika kristianina. Eo ry havana dia voamarika fa maro ny fiarakodian'ny fianarana soratra masina vaky pneu. Milofo dia milofo ny ray aman-dreny manaraka ny fianaran'ny zanany isan'andro, ny amin'ny entomodina ny devoirany zanany, ny amin'ny lesona tsy maintsy ianarana. Fa vitsy dia vitsy ny ray aman-dreny mikiry ahafantarany zanany an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy azy indraindray dia manadino hoe iza moa Jesosy. Tsy fantatro fa anontania mpampianatra sekoly Alahady ianareo. Vaky pneu. Afaka ve ny fiangonana raha toa ka tsy zarizary ilay pneu fahatelo? Afaka mandroso ve ny fiangonana? Dia mitandrema ry havana ho antsika ray aman-dreny. Raiso ny tandrify atsika fa ao amintsika no manomboka ny sekoly ny soratra masina ary andavanandrom-piainantsika izany amin'ny fihetsika sy ny fiteny, amin'ny fanao mahazatra, ny kirakira ny soratra masina. Ny kodiarana fahaefatra izay tsy tokony ho adinoina indrindra dia ny fiangonana manontolo. Iza ny kodiarana fahaefatra? Iza ny kodiarana fahaefatra? Mbola misy tsy miteny ihany. Iza ny kodiarana fahaefatra? Fiangonana manontolo ny kodiarana fahaefatra mba hampandeha tsara ny fampianarana soratra masina eo amin'ny fiangonana dia tsy tokony ho adinoiny ny fiangonana fa toerana fahampahafantarana ny Kristy mba hitombony ny vahoaka an'Andriamanitra ny fahalalana an'Andriamanitra ny fiangonana. Izay no antom-pijoroan'ny fiangonana ary izay no iangan'ny fiangonana amin'ireo asa samihafa eo amin'ny fiangonana reny na ny anisatsampana. Tsy misy fiangonana afaka androso raha tsy milofo amin'ny fampianarana soratra masina mba hahalalan'ny olona ny Kristy ary hahafantaran'ny olona an'Andriamanitra. Ny fiangonana salama dia fiangonana izay mampianatra soratra masina. Ny fiangonana salama dia fiangonana manao zava-dehibe ny fampianarana soratra masina
fampahafantarana ny olona any Jesosy. Havana malala, Lioka 10:12 dia mampatsiahy antsika ny adidy sy azontsika ialana. Raha mpianatra isika, avy mianatra mba hifanerasera amin'ny Jesosy. Raha mpampianatra isika, tario anatiny an Jesosy ny mpianatra napetraka ho adiditsika. Raha ray aman-dreny isika, ampiantranoy ataovy tamana ao an-tokantranontsika i Jesosy Kristy. Raha fiangonana isika, ary isika fiangonana, tena fiangonana, ataovy ivony ny asan'ny fiangonana ny fanabeazana momba ny Kristy amin'ny fampianarana ny soratra masina. Aokarany sekoly alahady tsy ho toerana fianarana fotsiny, hangalana valisoa na diplôma na ianarana tsy enjery soratra masina, fa ho sekoly alahady toerana iaonana amin'ny Jesosy Kristy, dia izy ilay velona sy manjaka hatramin'izay sy ho mandrakizay. Engany ry havana mbola hitoetra ao anatintsika ny teny, ahafahantsika mandray ny andraikitra tandrifantsika mba hampandeha tsara ny fampianarana soratra masina eo anivon'ny fiangonana. Kodiarana voalohany ianao, na faharoa, na fahatelo, na fahaefatra, dia miasa mafy mba handeha tsara hifanerasera amin'Andriamanitra ny fiangonana toy itony. Amen.